dia faly mifandray amintsika tsirairay avy indray androany amin'ny alalan'izao fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao. Isaorantsika ny Tompo Andriamanitra ray tsy toa amin'ny alalan'i Jesosy mpamonjy ny amin'ny famindrapony sy ny fahasoavany mbola ahafahantsika miaino ny teniny iray androany, teniny izay fanahy sy fiainana, teniny izay mamelombelona antsika satria tsy mofy ihany no ivelomantsika fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ary amin'ity androany ity dia minotsika ary misaotra azy fa hiteny amintsika tsirairay avy indray izy amin'izao fotoana izao. Raintsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera faharoa. Petera faharoa toko fahatelo andininy faha 1:10. Petera faharoa toko fahatelo andininy faha 1:10. Koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra, sady manan-tena no mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra izay ahamay sy ahalevona ny lanitra ary andory sy ampiempo ny tena ny zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manan-tena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala, satria manan-teny izany zavatra izany ianareo, dia mahazo tomba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fihavanana. Amen. Zay teny zay no men'ny Tompo antsika indray androany ho fampianarana, ho fitaizanantsika ao amin'ny fahamarinana, ho fanamasinana antsika ihany koa satria ny teny izay omen'ny Tompo antsika dia manamasina antsika. Tamin'ny toriteny teo aloha tsika dia efa nisy andihany anankiray niresaka ny amin'ilay hoe olona tokony manao ahoana moa isika amin'izao vaninandro iainantsika izao izay efa ankatoky ny iverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raon'ny lanitra. Izao ilay antsoin'ny tenin'Andriamanitra hoe andro farany. Andro farany ary be dia be ny zavatra mitranga amin'izao fotoana. Satana tsy faly ny amin'ny fahatanterahany rafitra sy ny hevitr'Andriamanitra ary manao izay sakatsakana rehetra mba hiazonana ny olona tsy hitodika amin'Andriamanitra. Manao izay sakatsakana maro mihitsy izy ary amin'izany fotoana izany dia maro ny lasa tsy tafatodika amin'Andriamanitra, tsy manaiky an'Andriamanitra, tsy mandray ny famonjena ao amin'i Jesosy Tompo fa avilin'ny Satana amin'ny zavatra maro ny fony sy ny sainy ka tsy mibanjina an'izay fiverenan'i Jesosy Kristy izay. Voasoratra eto hoe olona tokony hanao ahoana moa ianareo, olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Faharoa iaho zany ty androany ity satria ilay tamin'ny voalohany dia efa nisy an'izay hoe olona tokony hanao ahoana moa tsika amin'izao fotoana. Dia manasanao raha tsy mbola voajerinao izay toriteny teo aloha izay efa nisy ataoko hoe hevitra sy tenin'Andriamanitra mipetraka atao hoe olona tokony hanao ahoana tsika raha olona te hiara-hiakatra amin'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Dia efa maro ny voalaza tao anatin'izay. Fa ity faharoa ity ihany koa dia mbola milaza an'izay hoe ity toriteny androany ity zany dia mbola milaza ihany koa hoe olona tokony hanao ahoana tsika amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Olona tokony hanao ahoana tsika satria nahoana isika dia miandry araka ny teny fikasana ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana. Tsy ny olona rehetra nefa no hiditra, no handray, no voaray amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao hitoeran'ny fahamarinana izany, fa ilay olona manana an'ilay toe-panaraka an'Andriamanitra, manana an'ilay fahamasinana araka ny tenin'Andriamanitra. Zay ihany no hiakatra rehefa ho avy eny amin'ny raon'ny lanitra Jesosy mpamonjy, ary ireo olona ireo ihany no hiditra n'ilay Jerosalema vaovao, ilay lanitra vaovao sy ilay tany vaovao ampanantenan'Andriamanitra amintsika satria hoy izy hoe hitoeran'ny fahamarinana. Ka raha fahamarinana ny ao dia olon'ny fahamarinana ihany koa ny afaka mitoetra ao. Fa raha olona ao anatin'ny tsy fahamarinana dia tsy afaka hiditra, handova, hitoetra amin'izany toerana vaovao izany. Ery amin'ny farany tiako horesintsika ary zay ny tena horesantsika androany hoe koa amin'izany ry malala, satria manantena n'izany zavatra izany ianareo. Inona ilay antenaina? Ilay lanitra vaovao, ilay tany vaovao anjakan'ny fahamarinana, ilay Jerosalema vaovao, ilay andron'Andriamanitra, ilay fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Koa raha manantena an'izany sika dia voalaza hoe mahazo toa mba ho hita tsy manatsiny amam-pondro
eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Zay zany ny faharoa, toe-panahy tokony anantsika tsirairay avy dia olona tia fihavanana. Mazotoa mba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Zava-dehibe zay, zava-dehibe zay tenin'Andriamanitra zay, satria voasoratra mihitsy Romanina 7:12 hoe aza vela izy tsy voaloha afa-tsy ny fifankatiavana ihany. Zany hoe ny fifankatiavana, le fitiavana dia zava-dehibe. Tenin'Andriamanitra ihany koa dia milaza hoe raha azo atao dia ataovy zay havananareo amin'ny olona rehetra. Fihavanana, zay ny zavatra resantsika. Toe-panahy takiny ny tenin'Andriamanitra amintsika raha ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy dia olona mamela heloka. Zava-dehibe io famelan-keloka io, mamela heloka. Ny atao hoe mamela heloka dia olona tsy manana alahelo amin'ny olona, olona tsy manana lolo-po, olona tsy manana fankahalana na tsy fitiavana zay olona manodidina, fa olona madio am-po. Apetraky ny tenin'Andriamanitra tsara amintsika kristianina, tsika mpino, tsika izay miandry ny fiverenan'i Jesosy, fa ny olona ho alain'i Jesosy hiara-hiakatrany any amin'ny raolanitra dia olona mamela heloka, olona tsy manana alahelo, olona tsy mitahiry fahatezerana, olona tsy mialona, olona tsy miavona, olona tsy makahala olona, fa olona feno fitiavana. Apetraky ny tompo tsara zany, famelan-keloka. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 5:5 zao ny voasoratra. Matio 5:5 azafady, Matio 5:9, Matio 5:9 andininy 4:12 zao ny voalaza. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela anareo kosa ny irainareo zay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny irainareo. Apetraky ny tompo tsara amintsika izany teny zany. Zavatra maro ny ainantsika eto tany. Ny olona samy manana ny toetrany, ny olona samy manana ny fombany, ny olona samy manana ny toe-pony izay mifanerasera amintsika eo. Ao ny kristianina, ao ny mpiray-tam-po amin'ny tompo, ao ny olon-tsotra, ao ny olona zao tontolo zao, ao ny olona zay mety hoe mankahala sy mitady ratsy ho antsika mihitsy ary. Fa na inona zavatra misy, na manahoana olona eo anoloantsika, na manao soa antsika, na manisy ratsy antsika, na mikendry zay avoa antsika, na manao fahadisoana amintsika, isika kristianina, zanak'Andriamanitra, miandry ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra, baiko apetraky ny ray amintsika dia zao: mamela ny fahadisoana zay nanao ratsy na nanao fahadisoana tamintsika. Apetraky ny tompo tsara zay, tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra io mihitsy sika, ary tsy ho voaray ho any amin'ny lanitra raha toka mbola misy tsy famelan-keloka ao anatsika. Fa voalaza mihitsy teo hoe raha ohatra sika tsy mamela ny heloky ny olona, Andriamanitra koa tsy mamela ny helotsika. Ary rehefa tsy mamela ny helotsika Andriamanitra dia tsy miditra amin'ny fanjakansika, tsy hiara-hiakatra aminy eny amin'ny raolanitra sika rehefa ho avy Jesosy. Apetraky ny tompo tsara zany. Ndao indray tenin'Andriamanitra ihany koa tsika, Matio 5:12. Mety hiteny ianao hoe efa tafahoatra loatra anie nataony, efa be loatra anie zay nandeferako zay, efa ampy zay fandeferako zay. Fa zao no napetraky ny tenin'Andriamanitra indray ho aso anao amin'ity androany ity. Matio 5:12 zao ny voalazany, 1:20. Tompoko, impiry moa no anontany rahalahiko amiko ka avelako izy, hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy: tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny impito amin'ny fitopolo. Izany hoe 70 impito. Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanan-kaloha izy dia nasain'ny tompony hamidy izy sy ny vadiny aman-janany mba amin'ny fananany rehetra andohavana ny trosa. Dia niankohaka teo anatrehany ilay mpanompoka nanao hoe: tompoko, omeo andro aho fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompon'izany mpanompo zany dia onena azy ka nandefa azy
sady namoy ny trosa taminy. Nefa no nivoaka izy, no nivoaka izany mpanompo zany, dia nahita mpanompo namany anankiray izay ny trosa dia nahary zato taminy, dia nosamborona izy ka notraony sady nataony hoe aloavo izay trosako aminao. Fa niankohaka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe omeo andro aho fa alohako ny anao. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandony ny trosa. Ary no nitan'ireo mpanompo namany izay efa natao dia naala elo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany. Dia nampanalainy ny tompony raha lehilahy ka noteneniny hoe ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoko ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia atezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandony ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Apetraky ny tompo tsara zany teny zany. Voalaza hoe nisy nananan'olona trosa efa karama herintaona io trosa io, dia tsy nanakaloha ilay mpanompo, dia voalaza misy hoe ny tompon'ilay mpanompo dia honena ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Nafoy zany ny trosa tamin'iny ranamany iny izay karama herintaona mihitsy. Tonga izy avy eo teny an-dalana, hitan'ilay olona nanan-trosa, ataoko hoe karama ray volana angamba no nananany tamin'iny olona iny, fa rehefa hitan'iny olona iny dia tsy namelany ary nampijaliany nampidiriny no fahaizany mihitsy mba handoha an'ilay trosa. Dia nilaza tamin'ilay tompo izay nahita an'izay rehetra izay, ary no ny hafarany dia nalain'ilay tompo indray ilay nanana trosa herintaona ary naveriny tao amin'ny famaizana nataony tany amin'ny mpampijaly, nataony amin'ny mpampijaly ozy mandra-pandohan'ny trosa satria tsy nahay namela heloka. Ohatr' izany nolazain'ny tompo amintsika ihany koa, raha isika tsy mahay mamela heloka amin'ny fontsika mihitsy zay nanao ratsy tamintsika, zay nanisy ratsy atsika, zay tsy tia atsika, zay atao hoe mankala atsika sy mikendra ny raso atsika, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra tsika. Tsy fierana mihitsy hoe ka izy ke nanao an'izao tamiko hoe, ka izy ke nanao an'izao tamiko zao tamiko hoe. Tsia, na inona nataony, tsy manan-kavaly tsika, tsy manana fierantsika, tsy manan-kalahatra tsika, fa ny didiny tompo apetrany amintsika tsirairay avy izay milaza fa ho kristianina mpino dia mamela heloka. Nanontany izy Petera tamin'i Jesosy teto hoe impira ny tokony hamela azy, impito ve? Dia hoy Jesosy hoe lazaiko aminao fa impito amin'ny fitopolo. Fitopolo impito, inona dikan'izany? Zany hoe tsy manam-pahataperana zany fa avelao foana ny helony, avelao foana ny helony. Manahoana ataosika andeha hihiry sika hitory filazantsara, andeha hitory tenin'Andriamanitra tsika, andeha hanao asa fanompontsika, nefa ao anatintsika ao misy tsy fitiavana, ao anatintsika ao misy fankalana, ao anatintsika ao misy tsy famelan-keloka. Avako, tsy mety zany, tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany, ary tsy mahazo ny fankasitrahana, tsy mahazo ny fitahian'Andriamanitra, tsy mahazo ny ataoko hoe famomban'Andriamanitra tsika amin'ny zavatra rehetra ataontsika raha toka misy tsy fitiavana, raha misy tsy famelan-keloka ao anatintsika. Zay no ataoko hoe mahatonga blocage amin'ny fiainantsika, fa tsy resaka hoe tsy mandoa fahafolo-karena akory, na hoe tsy mandoa rakitra akory, tsy mandoa adidy akory, fa ny mahatonga tohana, mahatonga tsy fahasalamana, mahatonga tsy fiadanana, mahatonga tsy filaminana ao anatintsika dia isika tsy mamela heloka. Zay ny mahatonga antsika tsy afaka mahazo ny fitsarana. Fa androany dia apetraka ny tompo amintsika mihitsy hoe raha nafoy ny tompo ary le trosa tamin'ity olona anankiray ity ozy izy, tokony mba nanao ohatr'izay koa ianao tamin'ilay olona izay nanananao. Ry havana malala, elo no mendrika ho ahy, fahafatesana no mendrika ho ahy, fampijaliana mandrakizay no mendrika ho ahy, noho ny faharatsiako, noho ny fahalotoko, noho ny fahadisoako. Fa izao misy ilay tia, misy ilay nandefitra tamiko, misy ilay tsy nahafoy ahy ary namela ny heloko tao alohany zany rehetra zany, nandatsaka ny rany hatramin'izay goto farany, hatramin'ny fofinainy, na anaiky izy natolotra, nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, no fantsihana, no ombona, no satrohana tsilo, no karavasina, no esoesoina, no roraina, nasiana rasy rehetrarehetra, noho n'inona, noho ny fitiavany ahy, noho n'inona, noho ny tsy fahafozany ahy ho any amin'ny elo sy ny fahaverezana mandrakizay
noho ninona noho ny fitiavany ahy hiditra amin'ny fanjakany lanitra ary ampiavana ana amin'ny ray dia nataony zany rehetrarehetra zany iza ny anarany Jesosy Kristy no anarany lay Andriamanitra velona tonga nofo teto ambony tany hitondra ny famotako ary namela ny eloko izy namela ny fahadisoako izy ary rehefa tsapako izay famelan-kelo ka natolony ahy zay ary tena iainako izay famelan-kelo ka natolony ahy zay tia na iza eo anoloko na iza eo anoloko tsy tia fahavalo mankahala mialina mikendry ny anisy ratsy dia manana an'ilay fitiavana avy amin'i Jesosy aho matsapa an'ilay famelan-keloka matsapa fahavoavela heloka matsapa fitianako dia noho izay tsy mety amiko ary tsy vitako intsony ny mangahala tsy vitako intsony ny mikendry amaly faty tsy vitako intsony ny mikendry amaly ratsy fa no lay fitiavan' Jesosy Kristy ato anatiko no lay fanamasina ato anatiko no lay hery ny filazantsara zay iainako dia misy fiovana ato anatiko rasa feno fitiavana lasa mamela heloka androany matoa mandray an'ity teny ity ianao dia nio ny fiainanao mandiny tena eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra tsika ny vadinao ny zanakao ny mpiray tam-po aminao ny mpampiasa anao ny mpiara-miasa aminao ny mpiara-monina aminao rehetra eo move tsy mitahiry atezerana ianao move tsy mitahiry alahelo ianao move mamela heloka marina ianao fa sao variana so tsy miraharaha ary mbola mitahiry fahatezerana fa raha misy tsy famelan-keloka ao anatsika tsy miditra amin'ny fanjakany lanitsika ny antony izarana zao teny zao dia maika atonga atsika hiditra amin'ny fanjakany lanitra tsory amin'i Jesosy nalahelo a Jesosy ny amin'ny ataony nalahelo a tamin'ny teniny nalahelo a tamin'ny zavatra rehetrarehetra nataony fa ianao Jesosy no mitazona ary ianao mahay mampianatra mahay mamela heloka noho ny azo fijalian'i Jesosy Kristy nanombola ny tsy fahafahako manao ny sitrapony nanombola n'ilay nofo ratsy ilay nofo mpanota ino mahatonga ho faty ny amin'ilay olona taloha mankahala sy tsy mamela heloka ary rehefa avy eo a niarana levona tamin'i Jesosy amin'ny finoana niarana tsangana amin'i Jesosy Kristy dia mitsangana olom-baovao amin'i Jesosy afaka mamela heloka afaka mamela heloka tantaran'i Josefa dia mampatsiahy antsika ny amin'ny fiainan'i Jesosy tahaka ny fiainan'i Jesosy nankalainy rahalahiny namidiny rahalahiny nampijaliany rahalahiny avy eo natao tany an-tranomaizina avy eo tsy ndrara iny olona nefa mba nanisy soa azy ihany nanafaka olona tao an-tranomaizina fa tsy ndrara iny avy eo zany rehetrarehetra zany niatra tamin'i Josefa fa i Josefa na indray mandeha ara tsy nisy fankahalana tsy nisy tsy fitiavana tsy nisy ataoko hoe tsy famelana tsy nisy tetika amaly ratsy na amaly faty fa hoy izy tamin'ny rahalahiny rehefa niona hoe ianareo ny eritreritra an'izany ho ratsy nareo nitetika nisy ratsy aho fa Andriamanitra nieritreritra an'izany ho soa tahaka zany ny fiainantsika rehefa ao amin'ny tompo na inona zavatra amitranga eo miara-miasa soa zay tia an'Andriamanitra zany mamola vola manamboatra mitefy manify atsika mba hitovy amin'i Jesosy ary tena ataon'ny tompo miatra amintsika ny zavatra maro mety ataoko hoe tsy rariny ary tsika manana ny rariny mihitsy amin'ny maha-olombelona fa na inona zavatra amitranga eo dia ozy ny tompo hoe mamelany helony inona ny zavatra nitranga tamin'i Jesosy rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana izy ho Jesosy hoe mamelany helony fa tsy fatan'izay ataony inona zavatra nitranga tamin'i Stefana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 rehefa nitoram-bato izy rehefa nitory ny filazantsara efa voatoraka vato efa maratra efa ho faty fa mivavaka nataony hoe tompo mamelany helony fa tsy fatan'izay ataony iza no manao an'izany aiza ny olona tahaka ny Stefana fa tsy any amin'ny ekôly biblika ny aizana an'izany tsy any amin'ny teolojia ny aizana amin'izany tsy any amin'ny resaka fandehanana miditra toko-pivavahana na fikambanana fa ny fiaonana amin'i Jesosy Kristy ilay fitiavana mamela heloka no ahafahana manana an'izany ihany koa famelan-keloka zava-dehibe zany dia ny mbola tsy tonga Jesosy any amin'ny raha lanitra dia nio ny tenantsika dia nio ny fiainantsika dia nio ny mombantsika tsirairay avy ary raha mbola misy tsy famelan-keloka hifony amin'i Jesosy zany raha mbola misy tsy fitiavana hifony malaky amin'i Jesosy zany dia avelao fa Jesosy raha namela ny anao Jesosy raha namotsitra ny anao rehetra motsy tokony amela ihany koa va isika tsy manan-tsafidy sika fa baika apetraka ny tompo amintsika zany baika apetraka ny tompo amintsika zany didy apetraka ny tompo amintsika zany mba hay amela helokitsika fanamasina ny anazava fanamasina ny andresy lahatra ny any am-pontsika any ary anapahantsika hevitra hamela ny heloky ny olona rehetra fa rehefa manao izany ianao
Jesosy manome fanasitranana ho anao. Jesosy manome fiadanam-po ho anao. Jesosy manome filaminan-tsaina ho anao. Jesosy manome fifaliana sy fitiavana ho anao, satria nanamela heloka ianao ary araika hatraminy eny amin'ny raha ny lanitra ianao. Ho azy ny voninahitra. Amen.